vokatry ny fitiavana sy ny finiavana ary ny famindram-pon'Andriamanitra ny fibebahana marina. Miaraba antsika rehetra indray tratry ny ity amity. Ny lohahevitra antsika androany dia hoe ny fibebahana marina dia vokatry ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony. Io fitiavan'Andriamanitra io no nomeny antsika tsirairay avy, ka raha raisintsika amin'ny fofeny fitiavana sy finiavana izany ary mahalala ireo fahotana vitantsika isika ka miala tanteraka amin'ireo ratsy rehetra ireo, dia izany no atao hoe fibebahana marina. Ny fibebahana marina dia toem-po, toe-panahy, vonona iova amin'ny ratsy rehetra izay natao. Aza adonitsika ary fa Andriamanitra dia fitiavana, izay voalazan'ny masindahy apôstôly ao amin'ny Korintiana 2:7-12. Izy no nitiantsika voalohany, hoy masindahy apôstôly ao amin'ny taratasy no an'ny kristianina tany Roma 9:7-7. Koa raha miaina miaraka amin'Andriamanitra sy i Jesosy Kristy izay nirahiny hamonjy antsika isika, dia lasa olom-baovao ary miaina marina ny tena fitiavana isika amin'izay, toy ny fitiavana nasehon'i Kristy. Nafoy ny ainy ho antsika izy. Raha tia tahaka azy isika dia mitoetra ao amintsika ny fanainy. Io no manosika antsika anana ireto atsara-panahy manaraka ireto, dia ny fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, fahari-po, hamoram-panahy, fahazavam-po, tsy fivadiana, fahalemem-panahy, fahalalana onina, tia namana, manao sony namana, mahay mamela heloka, mamindra fo, tsy tia ady, tsy manao kolokolo fa manao marina trany, tsy mikatsaka afa-tsy izay mahasoa ny tena sy ny hafa, sy ireo atsaram-panahy rehetra izay hitantsika fa mety mahasoa ny tena sy mahasoa ny hafa. Amin'izay isika voasay milaza hoe tsy izao intsony no velona fa i Kristy no velona ato amiko. Hitantsika ao amin'ny Galata 2:9-20. Satria tsy mikatsaka afa-tsy manao ny sitrapon'ny Izraely isika, izany no mibebaka marina ary afaka maharesy ny ratsy rehetra. Ny fibebahana dia tsy kilalao fa vokatry ny fofeny fitiavana. Ilay fitiavan'Andriamanitra mamelona an'i Kristy no nomen'Andriamanitra antsika ihany koa, ka tsy miaina amin'ny fahafatesana isika, tsy miaina amin'ny ratsy rehetra isika, fa miaina amin'ny tena fitiavana. Noho izany mila manana fanapahan-kevitra matotra sy entitra isika raha iroso makany amin'ny tena fibebahana marina. Manana ohatra velona isika ao amin'ny ten'Andriamanitra, afaka maneho fa azo tanterana tsara izany fibebahana izany eo amin'ny fiainana. Afaka atao tsara ny miaina ny tena fitiavana. Dinio anie i masindahy Paoly izay mpanenjika amin'ny fiangonana, namono ny kristianina taloha, fa rehefa nisehoan'ny Tompo, rehefa nisehoan'i Jesosy izy, rehefa nahalala an'i Jesosy dia lasa mpitory teny mahafatra-po, lasa modely ho antsika amin'izao andro izao. Teo ihany koa i masindahy Pierre izay nandany Jesosy intelo nefa lasa mpitantana ny eglizy manontolo. Toy izany koa ilay vehivavy janga tantarain'ny masindahy Joany ao amin'ny 9 dia tena maneho ny fiainantsika ankehitriny. Mbola tsy nifoana akory izy dia efa namela azy sady Jesosy, izay tsy manam-pahotana aminareo hoy Jesosy noka hitorabato azy voalohany. Ary hoy Jesosy taminy, izao koa tsy manameloko anao.
mandehana ka aza manota intsony. Izay teny hoe aza manota intsony zay dia zava-dehibe amin'ny fibebahana marina amin'izao andro karemy izao. Maneho ny fitiavan'Andriamanitra izany, naneho ny fitiavana lehibe ihany koa ity vehivavy ity ka voavela heloka. Toy izany koa ilay tantaran'ilay zazam-pandany miandry miandry anao, miandry antsika rehetrarehetra ary Andriamanitra amin'ny fibebahana marina izany ka aoka isika ho vonina handray, sokafy ny fontsika handray izay fahasoavana omen'Andriamanitra isika ka hanova ny fiainantsika izy, hanova ny tontolo piainantsika ilay Andriamanitra be fitiavana. Aoka isika hivavaka. Ry Jesosy, ampio zahay atoky ny fitiavanao anay mba hizoranay amin'ny fibebahana marina. Atao fitsapanay fa tsy irery zahay na dia mpanota aza. Omeo fo vaovao, mahay misokatra amin'ny famindram-ponao. Ataovy mahay mijaly miaraka aminao zahay. Ataovy mahay miaina ny fitiavana nasehonao teo ambony hazo fijaliana ihany koa. Ampio zahay hahay andany asany ratsy rehetra. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay no angatana izany. Amen.